Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo. Fanalan-jaza, Zava-doza raha ekena lalana manan-kery. Izay indray lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Tamin'ny taona 17 dia efa nisy ny volavolan-dalàna izay nentina tany amin'ny anteny mera-pirenena. Mahakasika ity resaka fanalan-jaza ity fa isorana an'Andriamanitra moa fa tsy lany. Resaka avortement thérapeutique tamin'izany fotoana izany. Kanefa dia misy foana ireo le fikambanana sy vondron'olona izay mitady ny fomba rehetra mihitsy ahafahana mandinika indray ity volavolan-dalàna ity anivon'ny anteny mera-pirenena. Ka mialohan'ny tsy hatongavana eny dia alefako aloha zao lakolosy faneran'izao anareo tompona andraikitra, indrindra ho anareo solombavam-bahoaka. Raha manana havana na namana solombavam-bahoaka ianao dia mba alefaso any aminy ity vidéo ity fa tena zava-doza ry havana raha atao lalàna ny fanalan-jaza. Reto zavatra fito reto amin'ny ankapobeny no hevitra izay aroson'ireo le olona miady mafy ho an'ny fanalan-jaza ireo. Voalohany dia niresaka hoe vohoka tsy nirina. Tsy antony tokony analana zaza zany ry havana. Tadidio tsara fa nahy Jesosy kristiana ka vohoka tsy nirina e. Ainao no mety tsy nieritreritra ny fisian'ny olona anankiray fa Andriamanitra manana programa ho an'ny olona rehetra. Jeremia toko voalohany 1:5 atro ny fony anao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro. Ary atro ny fony anao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy nitendreko ho mpaminano an'ny firenena. Manana programa ho an'ny olona tsiraray avy Andriamanitra. Ary zany fikasan'Andriamanitra zany aza sakanana, aza ravana. Zavatra faharoa dia niresaka hoe tsy mbola tena zaza feno ilay any an-kibo. Indraindray moa misy hoe latsaky ny 3 volana mbola tsy tena zaza zany ny fieritreretana azy, mbola tsy tena olona izy ka mbola afaka esorina. Za dia teny amintsika fa raha soratra masina nijerena ohatra ny dikateny fototra amin'ny teny Grika, testamenta vaovao, dia teny iray ihany no ampiasainy rehefa manondro izy ny zaza na any am-boaka na efa teraka, préfos, izay ny teny ampiasainy ao. Ohatra Luka toko voalohany 1:7 ny bitaka ozy ny zaza tao an-kiboko. Faharoa ny Luka toko 2:12 dia milaza izy manao hoe ianareo ahita zazakely voadidina lamban-jaza. Le zaza na le tao am-boaka na le zaza efa teraka dia préfos daholo no anambarany azy. Izay raha dika zany dia hoe fœtus na hoe embryon na hoe bébé, zay nahafantarantsika azy. Zavatra ray ihany zany tsisy fanavahana mihitsy hoe rehefa any an-kibo izy dia izao, na rehefa teraka izy dia izao, fa mitovy ihany no andraisana azy. Ary vao tany am-boaka izy dia efa nibitaka. Zany hoe efa nisy fifaliana sady le tany am-boaka zany, ka tena efa olona io. Ary zavatra tsara fantatsika dia izao rehefa manomboka mitambatra fotsiny ilay gamète mâle sy gamète femelle manomboka eo ny maha-olona azy, na dia mbola substance informe, zany hoe zavatra mbola vongana tsisy ninina azy. Zany mihitsy ny ambarana ny Salamo 7:30 manao hoe fa ianao izy nahary ny voko na molavolay tao an-kibon-dreniko ianao. Asan'Andriamanitra mihitsy ny famolavolana ny olona ao an-kibo. Ka raha ohatra ka tapahanao zay dia manimba ny asan'Andriamanitra ianao. Ary ny 9:40 dia tena mahazava tsara. Ozy manao hoe ny masonao efa nahita na dia tsy mbola ary fady azy ao. Le hoe ary fady rehefa jerevanao ny baiboly amin'ny teny frantsay, ohatra zao ny darby, dia ozy manao hoe substance informe. Dia amin'ny Louis II dia hoe masse informe. Zany hoe vongana mbola tsisy endrika akory. Tena hoe vao nitambatra zany le gamète mâle sy femelle dia mbola zavatra tsy hita hoe olombelona akory io zavatra io fa tamin'izany fotoana zany ny masonao dia efa nahita efa nahita ny masonao izy, ka efa olona io ry havana. Efa hitan'Andriamanitra io efa fantatr'Andriamanitra momba an'io manana programme amin'io Andriamanitra ka aza sakanana, aza tapahana izay le faharian'Andriamanitra izay. Ny fahatelo dia ity matetika ny tena entin'izy ireo ny amin'ny hoe mamotika ny fiainan'ilay reny ny fisian'ilay zaza ao an-kibo. Ohatra zany hoe maty, mety hahafaty le reny zany ilay fisian'ilay zaza, na koa hoe lasa be loatra ny taham-pahafatesan'ny renim-pianakaviana. Vokatra ilay fanalan-jaza lelakely an-trano fa aleo izy tena hoe atao mazava tsara dia atao anatina toerana ara-dalàna zany anaovana izy mba tsy hahafatiny le vehivavy manala zaza. Dia ohatr'izay koa hoe raha zazakely azo avy amin'ny fanolanana kosa ve dia tsy maintsy ho condamné ve le renim-pianakaviana hitaizan'ny zaza iny, na hoe azo avy amin'ny firaisana ranofo tamin'ny havana akaiky, relation incestueuse, dia hoe voatery ve izy nefa n'iny relation iny mety hiteraka zaza sampona sy ny ohatran'izany. Dia mety misy koa hoe malformation, zany hoe le zaza zany mety hoe misy fahasembanana be mihitsy ka lasa ho vesatra ho an'ilay reny indray ny fisian'io zaza io rehefa voaka tena hoe tsara mba tonga dia esorina mialoha zany le izy. Zay moa zany ny zavatra tenen'zareo, na koa le niteneniko hoe avortement thérapeutique ny amin'ny hoe
mety izy danger ho an'ny fahasalaman'lay reny ny fisian'lay vohoka ao anatin'lay zaza ao zany le vohoka ao anatin'ny kibony ao zany de hoe aleo esorina le izy be deaibe ny antony samihafa fa zay tena tiako hotenenina amintsika de zao aza mieritreritra tsika ravana hoe rehefa alany io zaza io de savaly renim-pianakaviana fa tena simba mihitsy ny renim-pianakaviana lay vehivavy rehefa ohatra ka alana le zaza la tsy resaka fotsiny fa tsy ny fiatraikany ara-psikolojika ara-moraly ao anatin'lay vehivavy ny faharoa koa jara fantatsika de ny hoe ny lojikan'olombelona ny raisonnementsika sy ny sentimentsika de tsy ambony mihitsy noho ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay aloha zavatra faharoa zay tiako tenenina ary raha resaka mahakasika le taham-pahafatesan'ny vehivavy betsaka tokoa izy satria amin'ny ankapobeny dia manodidina 700 eo io taham-pahafatesan'ny vehivavy manala zaza anelakelan-trano io nefa de zao ny zavatra tsara fantatsika kely tsisy dikan'izany taremarika zany raha oharina amin'ny taham-pahafatesan'ny zaza satria 100 no maty eo ampanalana zaza ny zaza ka tsy hijery le reniny fotsiny tsika fa mila mijery le zaza ihany koa fa olombelona io 100 no maty eo ampanalana zaza ka dikan'izay goavana be zay taremarika zay raha oharina amin'ilay 700 ho an'le reny ary ny faharoa de zao raha ohatra ianao ka nisy tokoa ary le hoe viol sy ny oatra tena ratsy le izy ary tsy mamerariny amin'izany mihitsy kanefa de zao rehefa tsy tetaiza ianao de aterao izy de ome olona be deaibe no mitady zaza rehefa tsy tianao le hoe zaza avy amin'ny fanolanana izy de ome olona le izy mba tsy hahatonga anao tafiditra ao anatin'izay le hoe famonoan'olona izay de ohatr'izany koa le hoe relation incestueuse reny zavatra samy hafa reny afaka mandray fanapa-kevitra foana ianao fa za tetiteny amintsika foana aloha ny amin'ny hoe manana programa Andriamanitra ny amin'ny olona tsirairay avy io zaza io tsy manatsiny io zay de tadio zay aloha aza fatratra ren'io zaza io mihitsy ny fahotana fa tsy manatsiny io zaza io de mety hoe arisika le renim-pianakaviana ahoana raha hoe arisika izy mety hoe amin'ny fahasalamany metraika amin'ny fahasalamany mihitsy zany lay vohoka de inona ny tokony atao za aloha de teteny amintsika amin'ny hoe avelao Andriamanitra no anatanteraka ny sitrapony fa raha mino isika de hitantsika voninahitran'Andriamanitra be deaibe nefa nitsofa volombelany amin'izany amin'ny hoe nananjanaka be vohoka de nietreritina hoe tokony hoe sorina fa napetrany tamin'ny tompo le izy hoe anao Andriamanitra mandamina zavatra rehetra fa teraka ihany tsisy naninona na nireny na le zaza ary tadio koa raha nafana ny avortement rany de misy risque misy ny hémorragie misy ny infection misy ny perforation d'organe zavatra samy hafa ohatrany mety isy eo daholo eo am-panalan-jaza ka tsy hoe tonga de hoe lamina akory raha ho atao zany io zavatra io ary raha tena kristiana tsika de mila manaiky tsika fa ny fitiavana de tena hoe raha misy olona ty de manolotra ny aina izy ka le renim-pianakaviana zany raha hoe arisika izy de tsy hoe le zazakely tsinona tsy afaka miteny de hoe alao izy ny hoe sorona fa tena hoe iza ny tena zava-dehibe indrindra ianao sa le zanakao fa raha tena tianao ny zanakao de afaka nolotra ny ainao mihitsy ianao ho an'io zaza io zany raha ilainy zany ary raha kristianina tsika ny tena mino izay herin'Andriamanitra izay ny zavatra tsara fantatsika ravana de zao makasika le malformation ndray ny hoe malformation zany efa nisy foana zany hatramin'izay ry havana fa izao na de ny olona manana fahasebanana aza de mba edina foana koa ny zony manana zo reny olona reny fa tsy hoe rehefa sembana de ho andao esorina fa tsy ilaina zavatra manaraka de tsara fantatsika de ity resaka anankiray ty hoe my body my choice zany hoe vatako io safidiko zay moa zany tena teny hoe za no misafidy azy fa tsy ny fanjakana amin'ny maniera hoe tsy azonao atao zao nefa vatako le izy tsy marina zany satria tsy vatanao io jerevy tsara ry havana fa ny vehivavy dia misy zaza zany kibony ao fa jerevy tsara fa tsy mitovy ny groupe sanguin reny sy ny zaza tsy mitovy na de ny sexe aza ianao zao vehivavy ianao de manana ny sexe anao ianao fa le zaza ao anatin'ny kibony ao raha lehilahy izy de sexe masculin izy ka tsy sexe anao mihitsy iny ary zay ny tiako tenena manao hoe tsy vatanao iny vatanao anatiny iny fa kibo hifonosana fotsiny anao kitapo mitondra an'iny fotsiny anao fa tsy ianao mihitsy akory iny zaza iny tsy anao iny fa kitapo hifonosana fotsiny anao jerevy tsara daholo na resaka chromosome raha fa tena samy hafa tsy mitovy mihitsy ny an'le reny sy ny an'lay zaza izay ao anatin'ny kibony ao sy ny amin'ny zavatra samy hafa ny vatana sy ny endrika sy ny rehetrarehetra tsy vatan'le reny mihitsy iny fa diso be zany fomba fiteny zany hoe vatako io safidiko tsy anao io fa mitondra an'io fotsiny ianao ny fahadimy de ny hoe io ane pastera tsy kristianina daholo akory ny olona rehetrarehetra ho anareo kristianina rehefa zay ny farisean-dahatrinareo de ataovy
mety aminareo zay fa itsika ao Madagasikara misy islamo, misy hindoiste, misy razaniste, misy olona athée, misy olona fa tsy hoe zay dalàna mety ho an'ny kristiana akory no ampiarina ho an'ny malagasy rehetra. Marina zany amin'ny lafiny anankiray kanefa zao tsara fatatsika ny famonoan'olona ny ravana ka tsy natao an'ny kristiana rery azy zany lalàna zany lalàna moraly ane zany zay ho an'ny olona rehetrarehetra. Fankainao raha razaniste dia tsy mamono dia afaka mamono olona, fankainao raha silamo dia afaka mamono olona, fankainao raha bouddhiste dia afaka mamono olona, fankainao raha athée dia afaka mamono olona. Tsy ho an'ny kristiana rehetra ihany zany fa famonoan'olona dia ho an'ny olona rehetrarehetra izany lalàna zany ka tsy ho avilivily amin'izany fomba fisainana izany tsika. Genesis 7:5-9, Romana 7:10-15 miresaka foana amin'ny hoe famonoan'olona foana n'izany hoe mamono manala zaza izany fandatsahana ain'olona zany fandatsahana rahan'olona dia famonoan'olona zany. Zavatra fahaenina dia tiako ny amin'ny hoe enjehany indray zany le kristiana hoe nareo mihatsaravelatsihy ozy izy fa ngamba manala zaza ihany mamono olona fa nahary toko hoe reny hoe tsy manome sakafo ny mahantra, manao eritreritra ho an'ny vehivavy, mamono vady dia efa famonoan'olona daholo zany. Maninona nareo tsy mijoro amin'izany zavatra zany fa maninona ny fanalan-jaza ihany no hiazakazahanareo adivana mafy ohatran'io, arovana ohatran'io. Zao zavatra tsara fatatsika tsy midika mihitsy akory hoe tsisy ifandraisana zany resaka zany. Inona ny tian'le olona tenenina satria ve hoe famonoan'olona zany satria ve zany hoe tsy nareo raha tsy manome sakafo an'ny mahantra dia ditra zay azo alana ve zany le zaza, zay ve zany dikana azo atao ve zany mamono olona satria tsy manome sakafo an'ny mahantra. Raha ohatra zany zao ka hoe asa toko hoe tsy nanome sakafo ianao an'ny mpanampy an-tranonao dia midika ve zany manao hoe azoko vonoina zany ny zanakao, azoko vonoina ho faty ve zany ny zanakao satria ianao tsy nanome sakafo an'ny zavatra ina moa filazana sasanangy samy manany azy zany fa tsy zavatra mifandray fa resaka fa milivoliana fotsiny zany fomba fisaina zany. Dia ity anankiray ity koa ny tena masika be misy amin'ny teny anglisy moa izy hoe mind your own uterus, zany hoe aferan'ny olona manana uterus zany fa tsy nareo lehilahy ohatran'izao no resaka an'izany. Ohatran'izay izy na hoe akobony ny vavanao rehefa tsisy tranonjanaka ianao, ohatran'izay le fomba fiteny. Tsy marina zany fa na lehilahy raha dia afaka miresaka an'izany tsara satria fangamo ohatra zany zao ny mopera ve zao hoe tsy manambady, tsy afaka resaka mahakasika ny fanambadiana ve, tsy afaka resaka mahakasika ny tokantrano ve satria tsy manana tokantrano. Tsy izany mihitsy. Ny soratra masina tsy natao an'ny vehivavy manana tranonjanaka ihany fa natao an'ny lehilahy. Ny tenin'Andriamanitra dia ho an'ny olona rehetra fa tsy natao an'ny olona rehetra. Ary resaka io rehefa ho lalàna manan-kery sanatria na ny dokotera lehilahy raha anao an'izany lasa lalàna ho an'ny olona rehetra izy mampanota ny olona rehetra izy amin'izay fotoana izay ka tsy izy daholo. Zavatra farany dia izao ary inona zany no tokony atao raha ohatra ka efa tafalatsaka tanatin'izany le olona na ohatra ka mitondra vohoka zany le olona. Ny tokony atao ravana dia izao raha mitondra vohoka ianao aza esorina. Zay dia teneniko anao zay, aza esorina fa manana programa amin'ny vohoka io Andriamanitra. Ary rehefa tafalatsaka tamin'izany ianao dia mibeba. Ary ho anareo solombavam-bahoaka, ho anareo mpanao lalàna, mpanompon'Andriamanitra ianareo fa tsy tsara ny Romana 7:10 fa mpanompon'Andriamanitra ianareo. Andriamanitra nanindry anareo, Andriamanitra nametraka anareo amin'ny toerana io ka dia matahorana amin'izay lalàna ekenareo ho ampiarina eo anivon'ny firenena fa sanatria raha hampamono olona ianareo ho adinon'Andriamanitra any amin'izany ianareo fa fahefana ampindraminy io mandalo ianareo anio ary tsy maintsy mbola notatitra amin'ilay nampindrana ianareo zany fahefana zany ka dia mandiny tena matahoran'Andriamanitra. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.